efa dradradratsika foana hatramin'izay a fa ilain'ny tany sy ny firenena ny fampihavana-pirenena. Ny tena fitaritana azy teto amin'ny tany sy ny firenena ary fametrahana azy a no misy hatramin'izay. Eo anatrehan'izay zany dia mino ary nanantena ary izao le izy hitantsika mivokatra fa manomboka tokoa io lay ataoko hoe concrétisation zany programme ny fampihavana-pirenena zany. Ny fampihavana-pirenena nefany a dia tsy mijanona fotsiny hoe izy mirahalahy 5 filoha sy filoha teo aloha fa ny firenena manontolo ary tokony iainga avy any amin'ny fototra mihitsy azy io hatrany amin'ny fokotany village eto amin'ny tany sy ny firenena satria io a tsy hoe fihavanana isan'ny mpanao politika fotsiny dia zay fa tena fihavanan'ny malagasy rehetra ary tsy asiana fetrany. Atao amin'ny teteza mity izahay a dia nanao ny lelalana hoe 2002 à 2009 nasiana ny amnistie izao fa efa adihevitra foana zany fa hatrany amin'ny andohana hatrany amin'ny fahampanjakana eny efa nisy olana teto amin'ny tany sy ny firenena reherantsika malala tao amin'ny colonisation izay nataony frantsay atsika hatramin'izay zany nisy foana zany ary zany ny anton'ny crise politika izay miverimberina teto amintsika. Dia zay ny azy zany no zay roa zay ny tena tsindriko hoe fampihavanana tena ho amin'ny malagasy rehetra ary fampihavanana tsy anay mpanao politika fotsiny sy fizarana seza le izy a fa tena programme fampihavanana ny filoham-pirenena efa misy amin'izao fotoana zao zay lanim-bahoaka dia izy no mametraka ny olona zay te afaka miara-miasa. Mahakasika izay fametrapelan'ny prime ministre izay ihany dia rary ny fanesorana natao tamina membre ny gouvernement sy ny fametrapelan'ny prime ministre manoloana ireo olana ara-tsosialy izay tsy misy voava sedrain'ny vahoaka amin'izao fotoana izao ilaina araka izany hoy ny mpanao politika ny aina vaovao mba hisiany fanarenana indray ny lesoka nisy teo amin'ny gouvernement tao netiny ny enim-bolana voalohany nijoroany ny gouvernement iny raha tsika hatrany ary ny resadresaka ny fanaovana tamin'ny ratefina na remila mahakasika izay arabantsika rehetra ny arahantsika malala fa ny tany sy ny firenena dia niala tao anatina crise izay crise naharitra 5 taona dia nahavoafiditsika ny filoham-pirenena sy ny resolombavambahoaka zay aloha ny vitantsika tafaverina antsika tao aorianan'izay ao anatin'ny ataontsika hoe firenena ara-dalàna nanaraka ny ordre constitutionnel tsika araka ny fomba filaza zany dia nametraka ny gouvernement izay nipetraka tamin'ny 18 avril tamin'ny 2014 dia tao anatin'izay ny filoham-pirenena dia niarahantsika rehetra nahalala fa nyteny hoe enim-bolana no hijerevana ny gouvernement hoe manao évaluation zany ny asan'ny gouvernement. Eo anatrehan'izay zavatra izay dia rahantsika mahalala fa tsy nisy vahoaka tsy menimenina momba ny gouvernement na ny famatsim-bola aza amin'ny fifandraisana raisam-pirenena hitantsika tsy nisy vokany nakaiza loatra zany fampanantenana nisy daholo. Ny amin'ny manokana zany fahitako azy dia ny hoe mila aina vaovao misy élan vaovao ilain'ny firenetsika dia mba ahafahana tokoa miditra any amin'izay tena hoe fampandrosoana zay ka ny fanesorana zany tsy hoe fanesorana fa fandaminana zay no tiako ahitsy amin'ny fanontanianareo teo tsy hoe fanesorana amin'ny prime ministre fa fandaminana anatiny satria ny prime ministre dia fatantsika tsara fa fondateur ny HVM ihany koa dikan'izay zany a fandaminana anatiny fitondram-panjakana io dia nanao an'iny fametrapealana iny ny prime ministre omaly ary mino afa isolo ny faran'izay aingana ary mangataka amin'ireo solom-bavambahoaka mba hanao an'izay asa izay faran'izay aingana satria tsika koa tsy afaka miala ao anatin'izay lalam-panorenan'izay.